Notokanana ny sabotsy fatelopolon'ny volana novambra lasa teo kosa ny dispensaire ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Ny andinindin'izay avy hatrany no entina amintsika indray ao anatin'ity sary manaraka ity. Ankoatry asa fitorinan'ny filazantsara izay sahan'ny fiangonana dia manao zava-dehibe ny asa sosialy ihany koa ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Efa nijoro ao amin'ity fiangonana ity ny fikambanana antsoina hoe ASA na Ambatofotsy Avaradrano Social Activity. Ity fikambanana ity no miandraikitra manokana ny lafiny sosialy ao amin'ny fiangonana. Natomboka tamin'ny fijerena manokana ireo fianakaviana sahirana ny asa nosahan'ity fikambanana ity, ary izao mitohy amin'ny lafiny ara-pahasalamana izao. Notokanana tamin'ny sabotsy 30 novambra teo ary ny dispensaire ao amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Manampahefana maro no tonga nanotrina izany fotoana izany, izay nahitana ireo solotena avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny solotena avy amin'ny komina sy ireo komina manodidina. Misokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ity dispensaire ity, ary ny olona rehetra tsy akanavaka dia afaka manatona ao avokoa. Ny sara-pitsaboana moa dia mirary tokoa. Ny fitsaboana ankapobeny sy ny fisafona ireo vehivavy mitondra vohoka no tena sahan'ny dispensaire amin'izao fotoana izao. Na izany aza dia misy ihany ny fitsaboana manokana toy ny fizahana maso sy ny momba ny diabeta izay atao ao toerana isan-kerinandro. Hatreto dia ireo mpikambana ao anatin'ny ASA sy ny fiangonana no miantsotrika manontolo ny fandaniana rehetra mba ampandehanana ny asa fitsaboana. Izy ity moa dia tanjona anankiray izay napetraka teto amin'ny fiangonana efa vary mangatsika ihany, satria navitan'ny infrastructure zany zay efa 3 taona, fa tamin'ity taona ity vao notanterahana ny fanokafana azy amin'ny fomba ofisialy. Ny ara-pomba-piangonana moa efa vita tamin'ny 1 novambra, ary ankehitriny ny ara-panjakana izay tanterahantsika sy hatrehitsika amin'ity fotoana ity ka dia isaorantsika ny tompo. Ny tiana ihany fotsiny manamarika ao anatin'ilay izy ny hoe programan'ny fiangonana io amin'ny asa sosialy eto amin'ny fiangonana, mba ahafahan'ny fiangonana tsy mitaiza ara-panahy fotsiny ihany fa mitaiza indrindra ihany koa amin'ny lafiny ara-sosialy, ka dia apetraka sy isaorana ny tompo amin'ny fahafahana manatanteraka izany, ary indrindra apetraka eo am-pelantanany ihany koa mbola fahafahana manohy izao asa izao. Dia misaotratsika rehetra nanolotanana. Azo lazaina fa isan'ireo tsara sy manaraka ny teknôlôjia ankehitriny ny fitaovana ampiasaina ao amin'ity dispensaire ity, ary ireo tompon'andraikitra dia nanome toky fa hiezaka anatsara trano ny fitaovana ampiasaina sy fomba fiasa mba hisian'ny vokatra tsaratsara kokoa.